andehantsika ame voninahitra n'ilay tompony tompo sy mpanjaka dia tsy izany fa Jesosy Kristy irery ihany. Fotoana sarobidy satria ny fotoana rehetra izay omen'Andriamanitra hahavelomantsika dia misy fananterana ngezabe izay ao amin' Jesosy hoe ahatanteraka ny sitraky ny foko ve itony meko famondram-po ito sa tsy. Dia androany andehantsika rehetra hanatanteraka ny sitraky ny fon'Andriamanitra. Hozy ny ten'Andriamanitra hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao ny amin'ny tombonandro izay mbola nomeny antsika tsirairay avy hivavaka-tsika ary. Ray tsara indrindra masina sady mandrakizay velom-pisaorana anao izay Jesosy ny amin'ny fitondranao sy ny fitarihanao anay. Satria fantatray fa na ny fofonay na eo amin'ny oronay dia tsy avy aminay Andriamanitra fa mbola ianao no miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Misaotra anao zahay satria fitiavana ianao. Misaotra anao zahay satria mpanangana ianao. Misaotra anao zay satria raha tsy ianao Jesosy dia tsy tahaka an'izao izahay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy ianao no membonahitra, ianao no ankalazaina, ianao no deraina mandrakariva. Ny fonay dia hidobodoboky ny fiobina anao Kristy satria ianao no antony, ianao no matoy izao anay Andriamanitra. Ianao efa laza fa na aiza no iangonany roa na telo no ny amin'ny anaranao dia tsy lavitra ianao fa eo amin'ny foana ianao Andriamanitra. Eo amin'ny foan'ny fonay ianao, eo amin'ny foan'ny vavanay ianao, eo amin'ny foan'ny fisainanay ianao Andriamanitra. Hitarika sainitsy ara-namboatra ny tsirairay avy anehoana ny voninahitra ao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahafahanay niatrika ny herinandro indray. Tsapanay fa teo foana ianao nampianatra sy nanitsy ny tsirairay avy. Misaotra satria teo ianao ilay soroka afaka iankinana, ilay tanana vonina ny tantana mandrakariva, ilay fofeny fitiavana nay tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa tsy mbola navelanao niady rery na niatrika irery izay tsirairay avy. Teo foana ianao tamin'ny fotoana rehetra. Zahay mety manadino indraindray fa ny fanadinonay tsy mahafoana ny mampanjaka anao Andriamanitra. Eo ianao mijery, eo ianao mitsinjo, eo ianao mitarika, ianao mampahery, eo ianao manangana ny tsirairay avy. Misaotra raha eo fa raha fitiavana no resahana dia tsy hahita ary tsy mahita tahaka anao zahay. Fa ianao rery ihany no tianay, tsy misy fepetra. Ianao rery ihany no mijerinay, tsy misy fepetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra anao zahay ny amin'ny herinandro natrehany tsirairay avy. Asa raha toy fisaorana amin'izao fotoana izao isaorizan-kalazao ny anaran'ny masina. Misaotra Jesosy ny amin'ny ankohonana, ny amin'ny ray aman-dreny, ny afafahanay niatrika indray ny fahatsiarovana, ny nanekenao ho tonga zaza kely ho famonjena ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy mankasitraka feno izahay fa tsara indrindra ianao ary tsy misy nitahaka anao Jesosy, le antom-pisinay sady fiarovana mafy anay. Hideranao mandrakariva zahay amin'ny fotoana rehetra. Tsy tsahatra ny fiderahanay anao, tsy tsahatra ny vavanay anambara fa ny tomponay sy Andriamanitray Jesosy Kristy no anarany. Fiankinanay ny aleloha sy ny hosana dia voatokana ho anao rery ihany. Ny avy any amin'ny fonay, ny avy any amin'ny vavanay, ny amin'ny mombanay rehetra Andriamanitra dia entinay hanomezana voninahitra anao ilay tompo avo indrindra. Amin'ny anaranao Jesosy tarindray izao fotoana izao Andriamanitra. Ampianaro izay tsy handeha amin'ny fahazarana, ampianaro izay tsy hanao fombafomba, fa ampianaro izay Jesosy handeha amin'ny fitarihan'ny fanenao masina. Tsy afaka no tonga ao amin'ny tanjon'ny fonao izay Andriamanitra ray raha ny nofo no hitarika anay. Izay mahatonga anao ny teny Andriamanitra dia mifanahy. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy maintsy fitarihana raha-panahy Andriamanitra no hitondra anay makeo an-tongotra ao Jesosy, fa tsy fitarihana raha-nofo. Ankehitriny fanahy masina aoka ianao ameno anay tsirairay avy. Izay rehetra izay efa tonga eto, ny any ambadika any izay mety manaraka na mivantana na amin'ny fotoana manaraka dia mivavaka izay Jesosy, fenoy ny fanahinao masina izay. Ndao ataontsika vavaka izany hoe fenoy aho Jesosy androany, fenoy satria tsy tiako ho feno zavatra hafa, tsy tiako hisy zavatra hafa kory eo amin'ny fiainako, fa nitokana tiako ameno anahy Jesosy. Dia ianao rery ihany hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany. Ny teninao Andriamanitra dia milaza fa ianao no alfa sy omega, fenoy hatramin'ny voalohany, fenoy hatramin'ny farany, ka sy ohatra anaty lalan'ny foko Andriamanitra. Aza vela hisy bangana kely ary eo amiko Andriamanitra, fa aoko feno anao Jesosy, satria tiako loatra ny eo amin'ny fanatrehanao. Mety amiko loatra ny miaraka aminao. Ary mandrakizay dia tsy saraka aminao zahay fa eo aminao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy,
Alléluia. Amen. Taontsika itehaka mafy an Jesosy a. Alléluia. Fotoana indray zao zay ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra sy mahatsiaro ny fitiavan'i Kristy atsika. Fa fony mbola mpanotisika dia efa maty hamonjy atsika Jesosy. Vao omaly dia nahatsiaro manokana antsika ny faneken'i Jesosy ho tonga zaza mba hatanteraka ny asa-pamonjena. Tamin'ny fotoana izay niaonany Simeona tao amin'ny Luka 2:2 misy an'izay tamin'i Jesosy Kristy, dia vao hitany tonga dia fantany hoe ity ilay voahositra, ity ilay Mesia. Na mbola kely ary Jesosy dia fahita ny antso ny antsoin'Andriamanitra anazy sy ny missiony. Ary tena mahagaga koa dia izao hoe nanaiky Jesosy Kristy no tonga zaza, nefa amin'ny mahazaza tena tsy misy fiarovana, tsy misy zavatra afaka ataony hery. Teo izy ny te-haneho antsika hoe tanteraka mihitsy ilay Zakaria 4:4 tsy amikery na mpatanjahana fa amin'inona amin'ny fanahiko Jehovah Ray. Amaky ny Isaia 5:5 sy ny 5 anambarana ny voninahitr'Andriamanitra ary hatramin'ny androany dia tokony eo am-bavantsika foana ny filazana ny zavatra nataon'Andriamanitra Ray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria endriky ny fanomezam-boninahitra azy izany, endriky ny fiderana azy izany. Isaia 5:5 sy ny 5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: fa zaza no teraka ho antsika, zaza lahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, Ray ny mandrakizay, andriany fiadanana. Fa ny androsoan'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba ampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasarom-piaron'i Jehovah tompony maro no hatanteraka izany. Amen. Ivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy, hisaotra an'Andriamanitra hoe misaotra ny amin'ny Jesosy Kristy izay navelanao ho tonga mpamonjy etỳ amin'ny fiainanay, ka ho anisan'ny olona afaka migoka n'izany famonjeny izany izahay sandrato mivavaka ao androany. Ary raitsandrina masina manakizay betsaka mety nanana fanantenana sy ny finoana, ary izay mahatonga anao ny teny hoe nanompaminany ny testamenta taloha dia fitiavana anao isan'andro. Aoka ny androm-pahavelomanay isy dingana kely foana mandroso amin'ny fitiavana anao Kristy, isy dingana kely foana mandroso amin'ny fahalalana anao Kristy, isy dingana kely foana isan'andro. Mitombo ny amin'ny fiankinana sy ny fianteherana, ny fatokina tanteraka anao Jesosy. Misaotra anao satria afaka mamarana ny taona izay Andriamanitra. Nandritra izay taona 524 izay vao nanomboka teo foana ianao. Aleluia. Ninona zavatra nitranga teo foana ianao. Na mafy ny tafiotra, na nitsoka ny rivotra, ny ororo ny tany, ny zavatra rehetra hatramin'ny maina daholo, teo foana ianao Andriamanitra. No hamarinanao tokoa ny teninao izay milaza hoe ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teninao ianao Jesosy Kristy tsy ho levona mandrakizay eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa eo foana ianao. Asarato mivavaka ao androany. Ny amin'ny zavatra lasa rehetra teo foana Jesosy. Ny amin'ny zavatra ho avy mbola miprometeranao izy, mbola eo foana indray. Dao isaorantsika izy, misaotra Ray ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, ny amin'ny fitarianao sy ny fitantananao anay. Alleluia. Mbola misaotra anao izay Jesosy, tsy mitsahatra ny mankasitraka anao izay ny amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka satria tsara ny fitondranao. Mankasitraka nanaiky nanetry tena Jesosy, tonga tetỳ an-tany ho anay, hamonjy anay, hanafaka anay amin'ny faratsiana rehetra Jesosy. Tena misaotra anao izay, misaotra anao izay eram-po eran-tsaina, fa tsara loatra ianao. Tena mankasitraka Jesosy fa tsapanay fa tena hoe manana izay manana anao.
saotra ny fa ny tena hoe niaro anay ianao tamin'ny fotoana rehetra Jesosy dia tena hitanay sy tsapanay renay fa teo ny fiarovan-tananao. Mankasitraka anao zay Jesosy ny voninahitra dia ho anao ary mideranao mankalaza anao manome voninahitra anao mandrakizay zahay satria ianao no mendrika an'izany, ianao no mendrika ho deraina mandrakizay, ianao ilay mendrika iankoho fanotongotra momba anay rehetra androany dia miankohoka tanteraka eto anatrehanao Jesosy malala. Mankasitraka ray nisaotra eram-po anao riray masino satria nomena ho anay Jesosy sy zanakao anao nisaotra eram-po anao riray masino satria nomena ho anay Jesosy sy zanakao fao midiny ery ho animalesi sy ny arena ho animahatra fa ny ainy nona fo ny oana fao midiny ery ho animalemi sy ny arena ho animahatra fa ny ainy nona fo ny oana. Talvez se canal de salto era anao nisaotra eram-po anao riray masino satria nomena ho anay Jesosy sy zanakao fao aminy midiny ery ho animalesi sy ny arena ho animahatra fa ny ainy nona foiny ny oana hoanao misaotra anao zay misaotra anao zay misaotra anao zay Jesosy ny ampy fitondranao ny fiainanay misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay Jesosy atao veritsika izany misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay Jesosy
misaotra anao zahay Jesosy misaotra anao zahay Jesosy amin'ity tompo misaotra anao zahay Jesosy misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra Jesosy ny amin'ny fisianao eo amin'ny fiainanay misaotra ny amin'ny fiarovanao anay misaotra ny amin'ny fitiavana rotsaka ao anatinay isan'andro Jesosy tena misaotra Jesosy ny amin'ny famindrapo izay avaozinao anay isa-maraina isan'andro dia tena hoe tsy manadino anay izany ianao mitia anay tsy misy fepetra Jesosy tena misaotra Jesosy mankasitraka anao zahay eny Andriamanitra na dia hoe sarotra azy Andriamanitra ny hoe lalana makany aminao dia tena ity zahay Jesosy androany hijoro ho anao tehirizo ny fonay androany tehirizo ny fonay mandraka izay ho anao Jesosy tena zany Andriamanitra ny etaponay hoe mba ho voatahiry izay mandra-piavinao eny amin'ny rahaolanitra Jesosy tehirizo ny fonay Jesosy aoka hirehitra mihoatra foana zahay aoka handroso amin'ny sitraponao foana zahay Andriamanitra isan'andro ary tena hoe amboary ny fonay Jesosy mba hitovy amin'ilay fonao Jesosy ilay fo mamela isan'andro ilay fo tena hoe mandefitra amin'ny zavatra rehetra ilay fo tena hoe mitia tsy misy fepetra ilay fo tena hoe feno fitiavana lalina fotsiny Andriamanitra ny ao anatinay feno izay androany Andriamanitra dia ankehitriny Andriamanitra mihiry zahay hoe tany mafy ny fonay tehirizo Andriamanitra izay aoka ho anao mandraka izay ny fonay Jesosy halleluja nasarotra za ny lalana mankany an-danitrany na fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana
hoanao irery aho tompo. Taontsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia no taontsika teny eo am-bavantsika mihitsy hoe Jesosy za tsy ho an'ny olona anankiroa, tsy ho an'ny vady ho an'izay manambady, tsy ho an'ny zanaka, tsy ho an'ny olona fa ho anao a Jesosy. Manokana ny tenako anao a Jesosy Kristy satria fantatro fa ianao ihany ny afaka miazona ahy. Rehefa eo aminao Andriamanitra dia voatahiry. Tsaroko aritako anie Jesosy fa na ny tehana efa fanipy ary Andriamanitra dia mbola afaka mitsimoka eo amin'ny fanatrehanao. Tehana efa tsy misy aina, tsisy mpanantenana, mbola misy fahavelomany rehefa eo ianao. Olona maty efarana tany am-pasana rehefa eo ianao miteny velona ny zavatra rehetra. Tehirizy izay Andriamanitra mba voatahiry, tsy hoe hatramin'ny farany taona fotsiny Jesosy fa mandra-piavinao Jesosy Kristy mba ho anisany olona voatahiry hatramin'ny farany izay Andriamanitra, anisany olona feno fitiavana anao. Dia afofanenao masina ny redaredo anatin'ny fona tsiraray avy ka tonga anay tsy hiondrika, tsy hikivy natrehan'ny zavatra izay hatrehany fa mibanjina anao Kristy izay tompon'ny finoanay sady mpanefa izany Andriamanitra. Aleonay lavitra ray minitra eo amin'ny fanatrehanao. Toy izay andro lava sy fotoana lava lavitra anao Kristy. Natahaka ny ahoana endriky ny fahafenoana amin'ny eto an-tany nefa lavitra anao dia tsy mety aminay izany Jesosy. Fa eo tongotra ao eo ilay misy an'ilay teny izay milatsaka hoe ianao ilay mifidy ilay anjara tsara. Mba tianay Andriamanitra mba ho anisan'izany zahay, mahay mifidy ilay anjara tsara eo a-tongotra ao Jesosy. Tsy eo ampanaovana asa fanompona fa eo a-tongotra ao Kristy misy teny milatsaka mampahery anay. Ary rehefa eo izay Jesosy tsy manana teny ankoatrany hoe voninahitra ao anao. Masina indrindra ianao ilay tianay hatramin'izay ary tianay mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy. Halleluja, amen. Masina ianao, masina ianao, ianao Tompo tsisy toanao, masina ianao. Sy raha toa ny tananao dia teny ilay ianao. Raha hoe tera ho anao Jesosy, tera ho anao Jesosy. Masina ianao, masina ianao, ianao tsisy toanao, tsisy toanao, masina ianao, eny ianao, tera ho anao, tera ho anao Jesosy. Hideranao mandrakizay aho, hideranao mandrakizay aho, lalina pity eo ankianjy zay, eo ankianjy zay akaiky anao. No mamety ahy, hideranao mandrakizay aho, hideranao, hideranao mandrakizay aho, lalina pity eo ankianjy zay akaiky anao. No mamety ahy, hideranao mandrakizay aho, mandrakizay aho, lalina pity, lalina pity eo ankianjy zay, eo ankianjy zay akaiky anao. No mamety ahy, eo ankianjy zay akaiky anao, anilanao. No mamety
ankianjy izay akaiky anao eo ankianjy izay akaiky anao no mamety ahy. Ataontsika safidy indray androany hoe Jesosy io zay mbola misafidiny eo aminao mandrakariva. Nanomboka ianao dia nanomboka izahay dia teo ianao. Ny antom-panomboanay dia tsy izahay Andriamanitra, tsy ny zavatra eo am-pelantananay no antom-panomboanay fa ianao Jesosy. Ary ny antom-panohizanay dia tsy olona fa mbola ianao Jesosy. Ary ny antom-pamarananay dia tsy zavatra fa mbola ianao Jesosy. Ndao sarantsika zavavaka izany androany teneny hoe Tompo, ianao no antony zavatra rehetra. Ianao ilay rivotra iainako Jesosy. Ianao ilay fofinaina ho ahy Andriamanitra. Ary isan'andro tena ilaiko hoe tsapako hoe milanao Andriamanitra. Fa very ara-tseo ianao indro Andriamanitra, milanao mafy a Jesosy. Milanao mafy a Jesosy, milanao mafy a Jesosy. Milanao mafy a Jesosy. Milanao ny fiainanay. Ndao tsika hiankina mihoatra inatrehan Jesosy tahaka ny Jaona tsy misalasala miankina eo tratran Jesosy. Alleluia. Asaiko ianao Andriamanitra hiankina sy antehitra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Aza manaiky ho mpitazana fotsiny za rehefa mifanatrehan'Andriamanitra. Aoko mpandray anjara fototra ianao eo fanatrehan'Andriamanitra. Anisany maka ny anjaranao eo amin'ny Jesosy. Satria ianao ny fofinaina ho ahy Jesosy. Alleluia. Lay rivotry ainako ianao zany Jesosy, ianao rery. Lay rivotry ainako fanatrehanao lazao. Fanatrehanao miaina atoamiko ny anino ayaniwe ny anino ay. Alleluia. Ny anina ho anay anio Jesosy. Ny anino ay anio reo teninao ho tombo, reo teninao to miteny amikio amikio indro aho indro aho milanao mafy aho very aho raha tsy ianao very aho raha tsy ianao lay rivotra iainako tenao Jesosy. Alleluia. Lay rivotra iainako ianao ilay fofinaina mahavelona ho ahy Jesosy. Lay rivotra iainako ny fanatrehanao ny fanatrehanao no miaina tamikio ny anino ay anio ny anino ay anio ny anino ay reo teninao Jesosy reo teninao to miteny amikianao indro aho indro aho milanao mafy aho to very aho raha tsy ianao very aho raha tsy ianao indro aho atolorany tenanao androany indro aho indro aho mila
ianao very aho ratsy eo ianao very aho ratsy eo ianao Jesosy potika ny fiainako raha vao tsy eo ianao Jesosy very aho raha tsy misy ianao very aho ratsy eo ianao very aho ratsy eo ianao milanao mafy aho tompo e milanao mafy aho milanao mafy aho milanao mafy aho tatsika ivavaka dia sandrato ny tanao tenena Jesosy za milanao ny fiainako milanao Andriamanitra tsy avelako isan'akanay tsy hoe ho aminao fa za mihitsy no milanao fa very raha tsy eo ianao Andriamanitra marina loatra ilay teninao izay milaza raha misaraka aminao aho tsy mahay manao tsinonao fa very aho raha lavitranao Jesosy indro aho milanao mafy aho very aho ratsy eo ianao very aho ratsy eo ianao very aho ratsy eo ilainay mandrakizay nenaranao rery any Andriamanitra noderainay mandrakizay enao le Andriamanitra mahery enao le Andriamanitra mahagaga enao le Andriamanitra tsy nataony tanana enao le Andriamanitra fahazavan'ny fiainanay enao le Andriamanitra fiandohan'ny fiainanay sy fiafaran'ny fiainanay ihany koa enao le Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra enao Jesosy ny tomponay mandrakizay mideranao zay androany manome voninahitra anao zay androany na hoe misandrata indray ianao Jesosy eto amin'ity toerana ity dia sokafanay indray ny fonay androany idiran'ny fanahinao masina idiranao manontolo Andriamanitra tena hoe androany izay hideranao amin'ny alalan'ity fideran'ity hoe enao rery ihany ny Andriamanitra enao le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka enao rery ihany no tomponay mandrakizay alleluia alleluia Andriamanitra sy natao tanany ianao Andriamanitra sy mianky namin'olony ianao Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao fikasa não iano tena
Andriamanitra tsy nataony tanana ianao. Halleluja. Lerao ny Andriamanitra ao androany tsy miankina amin'ny olona na amin'ny olona ianao. Andriamanitra tsy mila izay omeny olonao fikiasanao ihany tena izy. Andriamanitra Andriamanitra ny herinao. Andriamanitra tsisy masakana. Andriamanitra ny anaranao. Halleluja. Andriamanitra ianao. Halleluja. Andriamanitra izay teneninao no izy. Andriamanitra
Alleluia. Eo pitsanganana ihany dia fofa milanitra ny tananao dia misaora an'Andriamanitra ianao androany hariva fa mbola nitin'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehany. Misaora azy ianao. Misaora azy ianao ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony tamin'ny fiainanao. Nanomboka tamin'ny fiandohany taona ka mandrakandroany. Makasitra azy omeo voninahitra izy. Dia raha hoy izy fa izy ny tao ambadiky ny zavatra rehetrarehetra. Ninninna izay zavatra rehetra fahasoavana sy fahatsarana rehetrarehetra. Tadio fa Jesosy ny tao ambadiky izany rehetrarehetra izany. Akasitra ho izy androany hariva dia raha ho izy androany fa milanitra ny tananao dia misaora azy. Misaotra Jesosy mizara tompony amin'ny fitondranao anay mahagaga tsy takatry ny saina. Nanomboka tamin'ny fiandohany taona ka mandrakandroany dia natoko foana ianao nijoro nitantana anay. Misaotra raha eo fa androany zay dia mbola eto amin'ny fanatrehanao. Mamarana ny taona ity voninahitra miaraka amin'ny fanatrehanao zay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanotronanao. Misaotra ny amin'ny anjelinao zay mirahanao tamin'ny fiainanay. Naiza nalehanay. Voyage zay nandeha mivoaka ny trano maraina atoandro hariva miaraka taminay foana ianao. Misaotra Jesosy mankasitraka anao zay. Mila anao ny fiainanay Jesosy. Amen. Tario zay ahitanao. Halleluja. Ianao no ilay. Lazao hoe izy no reny fonao. Ianao no ireny foko. Asalato ny feonao dia lazao. Ianao no ilay. Tario ahitanao. Tario ahitanao. Ianao no ilaiko. Ianao no ilay. Milanao a Jesosy. Amen. Ianao no ireny foko. Ianao no ilay. Ianao no ilay. Tario ndray zay androany hariva hitanao Jesosy. Tario ahitanao. Tario zay ahitanao. Tario ahitanao. Tario zay Jesosy Tario ahitanao. Zay rehetrarehetra mila an Jesosy androany hariva tiako mba hitehaka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Mahazo toerana tsara ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Faly miarabantsika rehetrarehetra indray ny amin'ity takariva mahafinaritra androany ity. Amen. Misy teny zay ambaran'ny Baiboly atao amin'ny bokin'ny Deutéronomia 20:20 dia vakitsika manomboka amin'ny 9:10. Deutéronomia 20:20 manomboka amin'ny 9:10. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy rehefa ao ianao. Fa ny tany izay idiranao olovana dia tsy mba tahaka ny tany Egypta izay nivoahanareo, izay namafazanareo ny voan-javatrao, namafazanao ny voan-javatrao sy nandeman'ny tongotrao rano azy tamin'ny fambolenanana. Fa ny tany izay efa alehanareo olovana dia tany be tendrombohitra sy lohasa sady mifoka rano avy amin'ny ranonoran-danitra, dia tany izay tandreman'i Jehovah Andriamanitrao, ny mason'i Jehovah Andriamanitrao mitsindro azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Amen. Eto amin'ny Baiboly dia miresaka tany anankiray izay amoahana ny zanak'Israely, ary miresaka tany anankiray izay ampidirana ny zanak'Israely. Alleluia. Misy toerana tsy maintsy amoahana anao, ary misy toerana tsy maintsy ampidirana anao. Teny kely ny akaikinao raha misy olona. Misy toerana tsy maintsy amoahana anao ary misy toerana tsy maintsy ampidirana anao. Zanak'Israely dia navoaka ny tany Egypta, ary teo indrindra'Andriamanitra no nitondra azy ka hampiditra azy amin'ny tany Kanana. Akatroky ny famaranana ny taona 2025 tsika zao. Zany hoe ho avoaka an'Andriamanitra amin'ny 2025 indray ianao
dia ho ampidiriny amin'ny 2026. Alleloia. Ozy izy teo hoe ny tany izay ampidirako anareo izy dia tsy tia mba tahaka ny tany Egypte fa tany be tendrombohitra sy mifoka rano ranonoran-danitra. Zany hoe tsy mitovy lay nivoahana sy lay nidirana. Raha avoaka ianao amin'ity 2025 ity dia milaza aminao ny tenin'Andriamanitra androany fa tsy mitovy amin'ity amohananao ity lay ampidirana anao. Hafa mihitsy lay amohana anao ary hafa indray lay ampidirana anao. Alleloia. Tsy maheno tehaka mafy an'Andriamanitra. Mivoaka ny tany Egypta, miditra ny tany Kanana. Tadidio ry havana fa tsy izay rehetra miditra ny mivoaka. Alleloia. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronome 7:29. Ahoana ozy izy? Ho tahiny ianao raha miditra ary ho tahiny ianao raha mivoaka. Alleloia. Tsy izay rehetra miditra no mivoaka, fa fahasoavana no ahafahanao mivoaka, fa tsy tahaka an'izay rehetra nampidirina, fa misy ny sasany tsy tafavoaka. Mba teneniko eo ny akaikinao, tsy izay rehetra miditra hoe no mivoaka, fa fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra. Teneny izy fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra hoe no ahafahanao mivoaka amin'ity taona 2025 ity. Ndao tsika mba hitehaka mafy sy ankasitraka an'Andriamanitra. Alleloia. Ho tahiny ianao raha miditra ary ho tahiny ianao raha mivoaka. Ozy indray amin'ny Isaia 5:20 tapany A, ny 2:20. Isaia 55:12 tapany A. Ozy hoe fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo. Amen. Amin'ny fifaliana no ivoahanareo. Androany hariva manokana dia te hampahery anao. Tsy haiko hoe inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainanao tamin'ity taona 2025 ity. Tsy haiko hoe inona daholo ireo zavatra rehetra mety ny lalovanao, fa milaza aminao ny tenin'Andriamanitra androany. Amin'ny fifaliana no ivoahanareo ozy izy. Alleluia. Alleluia. Ozy izy ny bokin'ny Joela toko faharoa dia vakitsika ny andininy fa 2:20. Joela toko faharoa dia ny andininy fa 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ary tany fambolena, miravoravo sy mifalia fa manao zava-dehibe Jehovah. Aza matahotra ary biby any an-tsaha fa miamaintso ny kijana any anefitra, mamony azo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Ary ianareo ry zanak' Ziona, miravoravo sy mifalia amin'ny Jehovah Andriamanitrareo, fa hanome anareo ny loha orana. Onona izy dia andatsaka raha norana mivantravatra ho anareo, eny loha orana sy ny faraorana aloha. Dia ho feno vary ny famolona ary oatra ny vata fanatazana ny divay sy ny diloina. Ary onerako anareo lay taona no an'ny valala, dia ny koraika sy ny sopanga ary ny kijeja, izay miaramilako betsaka nalefako amela anareo. Dia inany anareo ka ho voky dia hidera ny anaran'i Jehovah Andriamanitrareo, fa mahagaga ny fitondrany anareo ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Dia ho fantatrareo fa ho avoan'i Israely aho, ary izaho ny Jehovah Andriamanitrareo fa tsy misy hafa, ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Amen. Ozy izy hoe aza matahotra ianareo ozy izy, raha tany fambolena aloha ozy izy, miravoravo sy mifalia, ary aza matahotra ozy izy ry biby any an-tsaha. Eto dia mihoatra lavitra noho ny tany sy ny biby, manome toky anao sady Andriamanitra. 2026 mbola tsy fantatra hoe inona ny zavatra hitranga, fa ny tenin'Andriamanitra aminao androany, aza matahotra ianao. Alleluia. Aza matahotra ianao. Zay ny tenin'Andriamanitra aminao androany. Ozy izy hoe eo amin'ny andiny fa 5:20, ary onerako anareo lay taona no an'ny valala, dia ny koraika sy ny sopanga ary ny kijeja, izay miaramilako betsaka nalefako amely anareo. Zany hoe ny ao amin'Andriamanitra zany ozy izy ny fahendren'ny tany zay hoe
le temps perdu ne se rattrape jamais. Zany hoe ny fotoana anankiray rehefa very dia maninona tsy azo enjena ntsony, tsy azo averina ntsony, tsy azo onerana ntsony. Tena kaikana hoe fahendren'ny tany zay hoe fa ny atao amin'Andriamanitra, ny atao amin' Jesosy izy hoe onerako anareo izy ny taona lany valala. Amen. Zany hoe na dia misy zavatra heverinao fa ohatrany very arany dia faly amlaza aminao andro any hariva fa mbola vitan' Jesosy ny mamerina an'izany, mbola vitan' Jesosy ny manonitra an'izany, mbola vitan' Jesosy ny mamerina an'izany amlony. Somary nitehaka mafy ho an'Andriamanitra. Aleloia. Zany hoe ny atao amin' Jesosy zany na dia rano raraka raha mbola azo rofiny. Aleloia. Tena kaikana hoe na rano raraka hoe mbola azo rofiny atao amin' Jesosy. Ary atao amin' Jesosy na mbato bevoka raha mbola afaka apiterahana. Aleloia. Ahoana ny fomba itenenako an'izany aminao? Satria Jesosy Andriamanitra ozy izy mahay manangana taranaka ho an'i Abrahama avy amin'reto vato reto. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany Jesosy mahay mampiteraka ny ambato bevoka. Aleloia. Zay mahatonga azy milaza hoe Andriamanitra mahay manangana taranaka ho an'i Abrahama avy amin'reto vato reto. Onerako anareo izy izy lay taona no an'ny valala. Teteny aminao zany fa ninona zavatra mety tsy haiko hoe mety faminaniana, mety teny fikasana, mety misy zavatra anankiray tena nieritreretinao hoe tena Jesosy amin'ity taona ity kosa rangany atanteran'le izy fa miteny aminao fa sofa ho ampidirin'Andriamanitra ianao amin'io taona vaovao 2026 io mba ahitavanao an'Andriamanitra miasa manonitra ny lasa rehetrarehetra sy mampiseho aminao ny fahatsarahany sy mivonahany. Aleloia. Aleloia. Hoy izy hoe 17 ary anareo ry zanak' Ziona miravoravo sy mifalia amin'ny Jehovah Andriamanitra reo fa hanome anareo ny lohaorana onina izy dia handatsaka ranonorana mivantravatra ho anareo eny lohaorana sy farahorana aloha. Baiboly dia miresaka lohaorana sy farahorana. Nefa rehefa jerenao ny cercle dia le farahorana dia mahatratra le lohaorana azafady. Le lohaorana dia mahatratra le farahorana. Zany hoe tsy misy fotoana ianao mandeha maina fa miala ny lohaorana dia miditra amin'ny farahorana. Aiza izany? Miala amin'ny farahorana dia miditra ny lohaorana. Ohatrany hoe tonga zao ny Desambra faran'ny taona, miditra indray ny Janvier voalohan'ny taona, tsy tonga dia mifankatratra Desambra sy Janvier. Dia ozy ny ten'Andriamanitra omeko anareo izy ny lohaorana sy ny farahorana. Zay ny alpha sy omega an'Andriamanitra. Ny omega ny 2025 nao dia apetraka ao ny alpha ny 2026 satria Andriamanitra no alpha sy omega, fiandohana sy fiafarana. Zany hoe ianao mbola tsy nahita ny 2026 fa Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra alpha sy omega azy dia Andriamanitra mandrakizay izy. Tsy misy zava-baovao amin'ny Jesosy. Ny dikan'izany dia zao ankinonao amin'Andriamanitra sady ny fiafaran'ny taona sy ny fiatombohan'ny taona. Dia zay ny mahazo antoka fa tsy maintsy tafavoaka ny 2026 ianao miaraka amin'ny Jesosy mahita ny voninahitran'Andriamanitra, mahita ny fahatsaran'Andriamanitra, mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra, mahita n'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Aleloia. Aleloia. Teny aminao zany fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny eo an-tanako i Jesosy no tsisy marombaka. Rehefa apetraka ao eo ampelantanan'Andriamanitra, eo ampelantanan'i Jesosy ny fiainanao sy ny mombanao rehetrarehetra dia zao tsy tahaka ny biby zay mbola matahotra ianao na tahaka ny tany zay mbola miay hoe inona indray ny zavatra hitranga amin'ny 2026 fa ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy azo antoka. Ozy izy hoe tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Rehefa eo an-tanan'i Jesosy ianao dia tsy misy nizaniza harombaka anao zany. Amin'io taona 2026 io eo an-tanan'i Jesosy ny fiainanao, tsy harombaka anao ny aretiny, tsy harombaka anao ny accident, tsy harombaka anao ny asan'ny fahavalo, ny nina fikasany ratsy rehetra oman'ny Satana. Dia hoy Jesosy tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Rehefa eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao dia tahaka ny trano naorina eo ambony vatolampy. Aleloia.
Aleluia. Ozy izy ny Habakoka toko 4 dia ny 7. Habakoka toko 4 dia ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitaredretra ary izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijano. Aleluia. Le 26 androany, eninandro sisa dia hifarana ny taona. Aleluia. Firy andro azafady? Eninandro sisa dia hifarana ny taona. Fa ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy, zavatra rehetrarehetra hitanao sy ny astra sy ny galaxia sy ny rehetrarehetra, dia tao anatin'ny eninandro monja no namboaran'Andriamanitra sy naharian'Andriamanitra azy. Teteny aminao zany fa raha io fiainanao manokana io dia tsy ampahafirin'izay ho karakarain'Andriamanitra io, tsy ampahafirin'izay ho karakarain'i Jesosy io, fa raha ny lanitra sy ny tany raha vita ny tao anatin'ny herinandro, manome toky anao sy mampahery anao andro any arivo, fa vitan'i Jesosy mikarakara an'io fiainanao io. Vitan'i Jesosy ayaya, tsy maheno tehaka mafy an'Andriamanitra. Aleluia. Ozy izy hoe mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Misy fotoantsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia indraindray ohatrany tsy mahandry, na indraindray hoe ohatrany ny fotoanantsika no tiantsika ho fotoanan'Andriamanitra. Fa ny fotoanantsika olombelona dia kronos, fa ny fotoanan'Andriamanitra kairos. Zany hoe Andriamanitra zany tsy ao anatin'ny kronos, satria eto ambonin'ny tany no misy fotoana vokatry ny fiodinan'ny tany. Aleluia. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay. Zany hoe tsy concerné ao anatin'ny fotoana izy, fa Andriamanitra mandrakizay. Dia ianao satria olombelona ianao voafetra, dia tsy mitovy fijery amin'Andriamanitra, fa tianao ny fomba fijerinao no hitondran'Andriamanitra ny fotoanany. Fa ozy izy raha laza hoe manana ny fotoanany Andriamanitra. Aleluia. Tena kekinao hoe manana ny fotoanany Andriamanitra hoe andraso, na dia mitaredretra azy ozy izy dia andraso ihany. Tsika miaraka amin'i Jesosy mila manana faharetana. Aleluia. Raha mijery any tantaram-piainan'i Davida sy Saoly, raha ataoko hoe atao tableau zany ny fiainan'i Davida dia ny fiainan'i Saoly, indrindra fa ataoko hoe eo amin'ny erreur sy ny fahadisoana izay nataon'izy ireo, dia raha mifijery maha-olombelona indraindray dia ohatry mieritreritra ianao hoe aleo rangaha miantoka ny erreur vitan'i Saoly toy izay ny erreur vitan'i Davida. Inona ny erreur nataon'i Saoly? Ao amin'ny Samuela 2:7. Ny fotoany Samuela nilaza hoe zaho izy tsy maintsy ho avy dia zaho no hanao an'ilay fanatitra. Fa zao niandry Saoly, niandra dia tsy nahandry izy. Dia nieritreritra izy fa mpanjaka, satria mpanjaka, dia nieritreritra izy hoe afaka maka ny toeran'ny Samuela anao fanatitra eo amin'ny toeran'ny mpisorona. Zany hoe tsy nanana faharetany i Saoly dia izay no namotika ny fanjakany sy izay no namotika ny ministeran'ny ray manontolo. Tena kekinao hoe mila manana faharetana rehefa miaraka amin'i Jesosy hoe amen. Mikendry ny farany izy ka tsy ho diso, na mitaredretra ary ozy izy dia andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijano. Aleluia. Misy dikany matoa tsy novitain'Andriamanitra tamin'ny andro voalohany daholo ny zavatra rehetra, na dia afaka vitaina tamin'ny andro voalohany arany, dia satria misy ambaratonga le izy, misy ny andro voalohany zao ny zavatra amboarana, faharoa zao ny zavatra amboarana. Ny andro voalohany hitan'Andriamanitra fa tsara zany, faharoa hitan'Andriamanitra fa tsara zany, fa tamin'ny farany dia ozy izy ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Aleluia. Ny fiafarany io fiainanao io tsy hoe tsara fotsiny, fa tsara indrindra miaraka amin'i Jesosy. Aleluia. Mikendra ny farany izy ka tsy ho diso. Zay mila ananatsika faharetana. Zany hoe
misy asa zany tsy novitaina tamin'ny andro voalohany fa tsy maintsy vitaina amin'ny andro faharoa, fahatelo, faefatra, fahadimy, fahaenina. Mety misy zavatra tsy novitainy Jesosy tamin'ity taona ity, fa zay indrindra no antony hitondrany Jesosy ianao sy apahitany ianao ary ampidirany ianao amin'io taona 2026 io, tahaka ny fitohizan'ny asan'ny andro voalohany, faharoa, fahatelo, faefatra, fahadimy, dia ohatran'izay koa ny ampidirany ianao amin'io taona manaraka io mba hitohizan'ilay asa zay tsy vita dia ho vitainy amin'io taona ho avy io ahitavanao ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahatsaraan'Andriamanitra. Alleluia. Zao ny ambarany Exodus 7:30. Exode 33. Exodus 7:30. Dinindininy faharoa ambin'ny folo. Naran'i Jesosy. Ary io Mosesy tamin'i Jehovah, indro fa ianao milaza amiko hoe ento miakatra ty fireneny ty, ary ianao tsy mbola napahafantatra izay irahanao hiaraka amiko. Kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho, ary efa nahita fity eo imasoko ianao. Koa ankehitriny, raha mahita fity eo imasonao aho, dia ampahafantaro ny lalanao ahalalako anao mba ahitako fity eo imasonao, ary hevery fa olonao ity fireneny ity. Dia hoy izy, nitavako no andeha dia hanome anao fitsaharanao. Fa Mosesy taminy, raha tsy andeha nitavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala ty, fa inona anefa no afantaranay fa nahita fity eo imasonao izaho sy ny olonao. Moa tsy amin'ny andehananao miaraka aminay va? Dia voavaka amin'ny firenena rehetra ambony tany izahay, dia izaho sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao zavatra nolazainao izao dia ataoko koa, fa nahita fity eo masoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Ary hoy Mosesy, mba ampahitao ny voninahitra aho. Fa kosa Jehovah, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao, ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra izay hiantrako aho ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Alleluia. Alleluia. Eto Mosesy dia nitady assurance, nitady antoka tamin'Andriamanitra izy, milohan'ny hiakarana, satria Andriamanitra efa nilaza hoe ento miakatra ty fireneny ty. Dia hoy Mosesy, raha zaho izy Mosesy dia tsy le miakatra loatra amin'ny mahamaika, fa ianao miaraka aminay, ny fanatrehanao miaraka aminay, ny fanotronanao miaraka aminay. Alleluia. 2026 aza maimaika ny hiditra amin'ny 2026. Faoka ny alinanao mihoatra noho ny fidiranao amin'ny taona vaovao, dia ianao mamakivaky sy miaina n'io taona vaovao io miaraka amin'ny fiombonana amin'i Jesosy, miaraka amin'ny fanatrehany sy mifanotronany izay mitarika ianao manomboka amin'ny fiandohan'ny taona ozy izy, mason'i Jehovah mitsinjo azy manomboka amin'ny fiafaran'ny taona ka hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarana. Alleluia. Alleluia. Mosesy dia nanome lanja ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, mihoatra noho ny fahamaimaihana andeha andova ny tany Kanana. Zany hoe ianao mitondra an'Andriamanitra, mitondra an' Jesosy ao anatinao amin'ny alalan'ny communion, firaisanao amin'Andriamanitra. Zay no sarobidy indrindra, satria zay no antoka hitondra anao andeha lavitra. Hoy izy Zakaria, tsy amkerina amin'ny fatanjahana fa mifanahiko reriany, hoy Jehovah Tompo maro. Alleluia. 2026 tsy amkerina amin'ny fatanjahana fa mifiraisanao amin'ny fanahin'Andriamanitra, amin'ny fiombonanao amin'i Jesosy, izay hitantananao sy hitondranao amakivaky an'io taona vaovao izay amitsaka io. Noho izany dia zao azo antoka fa tsy maintsy milamina ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Rehefa iombonanao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra, dia zao tsy maintsy mitsanga ny Jesosy tahaka ny tsanganan' Jesosy tao anaty sambokely, satria niombonan'i Jesosy tamin'ny mpianatra ilay sambokely, niaraka tao anaty sambokely Jesosy sy ireo mpianatra. Dia zao tsy navelan'i Jesosy rendrika ilay sambokely, fa Jesosy no nitondra an'ilay sambokely hatreny ampita. Alleluia. Alleluia. 'Alleluia. 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 'Alleluia.
raha tsy andeha ny tavanao ozy izy dia aza mitondra anay ozy izy. Raha tsy andeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala ty. Zany hoe fantatry Mosesy fa ny antoky ny fandreseny, ny antoky ny fahombiazana dia tsy no izy fa no Andriamanitra izay mitarika azy eo alohany, izay mitantana azy amin'ny tanakavanany fahamarinany. Aleluia. Zay le zavatra ilainao. Mila ny Jesosy ianao hitantana ny fiainanao sy miaraka aminao, mamakivaky ny fiainanao rehetrarehetra. Satria rehefa eo Jesosy dia tsy ho rendrika izany ianao. Rehefa eo Jesosy dia tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao, fa izy andidiny anjeliny aminao mba tsy ho tafotohana amin'ny vatony tongotrao, fa eny an-tanany no hitondran'ireo anao na isy arivo lava eo akavianao na ray alina eo akavananao masonao hijery fotsiny fa tsy natao hiantra aminao zany. Tsy mahenitehaka mafy an'Andriamanitra. Aleluia. Ozy izy Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao. Amen. Mino fa liny ianao hoe ohatrany ahoana zany ahita ny voninahitran'Andriamanitra zany. Mosesy dia efa nahita zavatra betsaka. Efa nahita ranomasina mena mizara roa. Efa nahita rano kapohana, rano tsisy loko dia lasa mivadika raha. Efa nahita fasika mivadika moka. Efa nahita zavatra be da be, efa nahita fahagagana be da be Mosesy. Efa nahita rano mangidy mivadika mamy. Fa Mosesy mbola tsy afa-po foana fa ozy izy hoe Andriamanitra ampahitao ny voninahitra ao. Aoka ianao mba ho tahaka ny Mosesy, tsy le olona efa afa-po sy mionona, fa efa ohatrany hoe efa nahita ny zavatra rehetra miaraka amin'ny Jesosy. Teteny aminao mbola tsy nahita ninninona ianao miaraka tamin'i Jesosy. Tenekeko anao hoe mbola tsy nahita ninninona ianao miaraka amin'ny Jesosy hoe. Fa amin'io taonao avy io, amin'io 2026 io, hoy ny tenin'Andriamanitra eto androany, zaho ozy izy ampandalo ny fahatsarako rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsy mahenitehaka mafy ho an'Andriamanitra. Aleluia. Aleluia. Mino fa voniny ianao androany amin'ny herinandro mamarana ny taona ity. Voalohany aloha ankasitraka an'Andriamanitra. Mila feno fankasitrahana aloha ny fiainanao. Ny amin'izay rehetra nataon'i Jesosy. Ninninona vita, ninninona tsy vita. Ninninona azo, ninninona tsy azo. Ninninona tanteraka, ninninona tsy tanteraka. Androany misaoran'i Jesosy ianao fa mbola velona. Ho an'izay isan'ny velona dia mbola misy azo antenay. Ninninona zava-misy androany. Ny zavatra sarobidy voalohany indrindra dia io ianao mbola salama tsara. Io ianao mbola mijoro amin'ny tongotrao anankiroa. Io ianao mbola miriary tsara, mbola afaka manompo an'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehany. Fa ny ambiny avy alao Jesosy no hikarakara azy. Avy alao Jesosy no handray an-tanana azy. Avy alao Jesosy no hitondra azy. Tahaka ny hitondrany Jesosy, tahaka ny hitondrany rainy na ny reniny ny zaza anankiray. Zaza anankiray rehefa tantanany dadany na mamany dia zao tsy mieritreritra ny zaza iny hoe ho aizy tsika ity, na hoe amin'ny firy zao na amin'ny 7 alina na amin'ny 10 alina, fa rehefa ny dadany no mitantana azy na ny reniny no mitantana azy dia confiant foana izy, matoky foana izy rehefa ny reniny no mitantana azy hoe tsy maintsy ho tonga any amin'izay le satria miaraka amin'ny dada, miaraka amin'ny mama. Aleluia. Ianao koa miaraka amin'ny Jesosy dia tsy maintsy tafidy ianao. Tahaka ny Jesosy nilaza tamin'ilay sambokely hoe andehantsika ho eny Epita. Rehefa Jesosy milaza hoe andehantsika ho eny Epita dia ny divoly koa manao contre programme, manao tafiotra. Fa zao rehefa Jesosy milaza hoe andehantsika ho eny Epita, ny dikan'izay ny sambokelinao tsy maintsy tafita eny Epita. Aleluia. Dia mandeha dia nisy olona nahita fahitana. Dia tao anatin'io fahitana io dia nahita an Jesosy izy nitantana azy. Dia ny diatongony sy ny diatongotsy Jesosy eo aloha dia izy manaraka an Jesosy avy ato aoriana. Fa rehefa tao aloloha tao dia misy party diatongotry olon-tokana ny sisa hita. Dia nanontany an Jesosy izy, Jesosy, fa maninona no
ny diatongotro ihany no hita fa aizakay ny diatongotro dia namaly azy Jesosy, anaka ho izy Jesosy, satria sarotra loatra hozy izy io lalana nalehantsika io dia tsy navelako nandeha tamin'ny tany ianao hozy izy fa za hozy izy nitrotro anao, dia zay mahatonga ny diatongotrao tsy hita manitsaka eo amin'io parti io fa ny na ihany nanitsaka, satria za nitrotro anao dia tsy nanitsaka ianao fa za no nitrotro anao. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Misy parti amin'ny fiainanao ohatrany hoe mitantana anao zany Jesosy, dia lasy ianao sy Jesosy, hoentin'i Jesosy, tantanan'i Jesosy. Fa misy parti rehefa ao aloloha ohatrany hoe sarotra ny lalana, tsy haiko hoe misy rano lalina ve sa misy tsilo ve sa misy biby masika ve sa misy inona, dia zao tsy avelan'i Jesosy mandeha tongotra ianao fa mitrotro anao izy mba hatongavanao any amin'ny toerana izay hitondrany ianao. Alleluia. Raha sitsaka ao dia ndao tsika hitsangana, ndao tsika hiara hitsangana, ndao tsika hankasitraka an' Jesosy. Alleluia. Misaoran'i Jesosy ianao androany ny amin'ny zavatra rehetra. Izy hoe misaora ny amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tiako feno fisaorana amin'ny vavanao androany hoentinao hamaranana ny taona ity. Aza mijery izay tsy tomombana, aza mijery izay tsy nandeha amin'ny laoniny, aza mijery izay tsy tanteraka, fa feno fisaorana fotsiny mipololotra avy eo am-bavanao androany ariva. Asa raha tao fisaoranao dia misaora azy sady ianao ny amin'izay efa nataony teo amin'ny fiainanao, fa ny fisaoranao androany dia tahaka ny maniraka azy anao mihoatra ny amin'ny taona vaovao io. Raha eo mankasitraka misaora Jesosy ny amin'ny teny izay amanginao anay androany, ary zany indrindra no entina hisaorana sy hanomezana voninahitra anao androany. Mankasitraka anao zay raha eo, misaotra anao zay androany ariva. Misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay tamin'ity taona ity. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovanao mahagaga. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitondranao tsy takatry ny saina. Isaorana ianao zany rehetrarehetra zany androany. Misaotra Jesosy mbola mijoro eto amin'ny fanatrehanao zay androany ariva, mbola mijoro eto amin'ny fanotronanao zay androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampahitana fity. Misaotra Jesosy ny amin'ny varavarana rehetra zay sokafanao. Misaotra ny amin'izay rehetrarehetra efa nataonao teo amin'ny fiainanay sy izay mbola ho ataonao ny amin'ity herinandro mamarana ny taona ity ary indrindrindrindra ny amin'io taona voanitsaka vaovao 2026 io dia efa hisaorana ianao sady eto amin'ny fanatrehanao zany Jesosy. Asaratra ny fisaorana ianao androany, mipololotra avy eto am-bavanay, mankasitraka anao zay raha amin'ny fonay manontolo. Misaotra Jesosy fa nahatoky loatra ianao ny amin'ny zavatra rehetra. Mijoro Andriamanitra mahatoky ny amin'ny teninao, mahatoky ny amin'izay rehetra fanambaranao, mahatoky ny amin'izay rehetra fanlazainao, fa tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Androany arivo zay Jesosy dia mbola mipololotra manandratra fisaorana ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Amen, amen, amen. Misaotra Jesosy. Misaotra anao aho. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Noho izay rehetra nataonao, noho izay rehetra nataonao, misaotra anao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra anao aho, misaotra anao aho. Misaotra Jesosy. Noho izay rehetra nataonao, noho izay rehetra nataonao, misaotra anao. Misaotra Jesosy. Ao fefahoazy ny tananao dia sandato ny feonao. Misaotra anao aho, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Noho izay rehetra nataonao, noho izay rehetra natao, sy izay mbola ho ataonao, sy izay mbola ho ataonao, misaotra anao. Noho izay rehetra natao, noho izay rehetra nataonao, sy izay mbola ho ataonao, misaotra anao.
noho izay rehetra nataonao sy izay mbola ho ataonao noho izay rehetra nataonao misaotranao. Ndaotsika hitehaka mafon'Andriamanitra sady andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Ataovy mafiatrano mitehaka ao amin'ny Jesosy. Alleluia. Ao anatin'izany teny fampahirizana sy teny mahafinaritra izany dia mahazotoerana ianao. Voninahitr'Andriamanitra dia miara-batsika tsirairay avy nahatratra ny sady manao mandeha ny fanatitra nahatratra ny krismasy ary ny krismasytsika moa tsy hoe fotoana fa Jesosy Andriamanitra mihitsy no akalazaina sy omena voninahitra fa zaza niteraka ao antsika zazalahy no omena ao antsika. Araka ny teny teo dia hiditra amin'ny herinandro mamarana ny taontsika ny fandaharatsika dia rapitso sabotsy fotoana ho amin'ny ny communion ho amin'ny firaisana latabatra any amin'ny tompo any amin'ny bypass ny fotoanantsika rapitso amin'ny valo sasany eo dia ny latsinaintsika mbola manana sekoly ny talatsika mbola manana sekoly ny alarobitsika mbola manana sekoly ny alarobialitsika manana firaisapo anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra fiankofana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ihany koa andraisantsika ny teny mivantana ho amin'ny fivoahana ho amin'ny taona 2024 ary ny amin'ny idirantsika amin'ny 2024 raha sitrapon'Andriamanitra voninahitr'Andriamanitra irery avokoa izany rehetra izany. Itsika mety tsy mahita ny amin'ny 2024 fa Andriamanitra efa mahita anao sy mahita efa ho amin'izany 2024 izany ary efa nambarany teo tamin'ny teny ny planina sy ny programa rehetra izay afaka hidiranao sy afaka hiainanao ao anatin'izany fa Andriamanitra mihevitra ny fiainanao sy mitsinjo ary amitantananao ilay Andriamanitra izay tompontsika. Taontsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Ny amin'ny farantaona ny amin'ny alarobia io dia amin'ny manomboka amin'ny sivy any amin'ny espace mira manomboka rapitso no andraisantsika ny fanasana 7 arivo ariary ny fandraisana anjara amin'izany. Taontsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra hanolotra ny fanatitra voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mankasitraka anao izay Andriamanitra ray ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fiarovanao, ny amin'ny fitahianao, ny amin'ny lalanao rehetra mitondranao anay tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny fahafahanay indray mbola mamatsy ao tany tsara dia ao amin'ny fanjakanao mba ho amin'ny fampandrosoana sy ho amin'ny vavolombelona ho anay tsiraray avy afaka natanteraka izany androany. Ho an'izay tsy afaka kosa dia ianao no mahita ny fonay tsiraray avy mihoatra noho ny fanatitra ilay fo izay atolotray mandraka ariva mba ho ampelantananao, mba ho fenonao, mba ho ilay volavolainao, mba ho tanteraka ao amin'ny fiombonana aminao tokoa. Dia misaotra anao izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'izay efa vitanao, ny amin'izay mbola ho ataonao tokoa. Dia ho anao rery ny fankasitrahana Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafipetsika ao an'Andriamanitra. Raisantsika ny tsorano kampanompo. Io mpitsanganana ihany dia asandrato ny tananao Alleluia. Raha io mankasitraka sy misaotra anao izay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanompoana izay tanteraka teto androany. Ary androany Jesosy dia mankasitraka anao ny amin'ny era-poeran-tsaina izay. Misaotra anao amin'ny fonay manontolo izay, ny amin'ny fitondranao mahagaga tsy takatra ny sainay. Misaotra Jesosy fa hitanao mamarana ny titaony ty amin'ny fifaliana izay, satria ianao no milaza aminay fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo.
ary tsy lositra ho ianao ny voanareo. Misaotra Jesosy fa mitondra anay ho amin'ny dingana vaovao indray ianao, ary efa manomana ny fomam-panahana izady, ahita ny fataterahany programa tsara zay efa nomaninao anay. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa raha andeha ianao dia andeha miaraka amin'ny fandresena. Raha andeha ianao dia andeha miaraka amin'ny fitahiana. Satria tonga teto ianao nampifaly an'Andriamanitra, mandehana fa ny Andriamanitra ihany koa dia hampifaly ianao. Satria tonga teto ianao nanome voninahitra an'Andriamanitra, dia ozy izy Andriamanitra hoe zay manome voninahitra ozy izy nomeko voninahitra, ary ny voninahitra tsy omeko ny hafa. Satria tonga teto ianao nanaja an'Andriamanitra, mandehana fa ninona sarotra hatramin'izay dia Andriamanitra no hanamora an'izany. Ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ninona varavarana nikatona hatramin'izay dia mandehana fa ny Andriamanitra ao anokatra fahasoavana manokana zay anokafan'Andriamanitra varavarana zay tsy rindrina intsony eo amin'ny fiainanao. Mandehana fa ty farany taona ty dia farany taona tsara ho anao. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe tsara ny hafarany raharaha noho ny fiandohany. Mandehana fa ty farany taona ty dia hafa mihitsy, tsy tahaka ny efa hitanao hatramin'izay. Hitsenanao ny taona vaovao miaraka amin'ny fifaliana sy fiadanana ianao sy ny ankohonanao miaraka amin'ny fiarovan'Andriamanitra. Mandehana fa tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao. Izy andidiny anjeliny no ny aminao, ary ny anjeliny Jehova hitoby andidiny anao, ho eo alohanao sy eo arinanao, ary eo akavianao sy eo akavananao. Hitantana anao amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinany Andriamanitra ao, ary ampianatra anao ny lalakalehanao sy hanoro anao ny marina rehetrarehetra. Mandehana fa ny Andriamanitra ao hampahita fitianao, ary mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy hare vaovao ratsy zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Arovana ny ainao, arovana ny ankonanao, arovana ny vady aman-janakao, tahina ny asan'ny tananao, tahina ny poketranao, tahina ny vilaninao, ny fanaova-mofonao. Mandehana fa tahina ianao raha miditra, ary ho tahina ihany koa ianao raha mivoaka. Tahina ianao niditra tamin'ity taona 2025 ity, ary ho tahina ihany koa ianao mivoaka nyity taona 2025 ity amin'ny fiadanana sy fifaliana sy fandresena miaraka amin'ny fanamasina. Hitahanareo ny Jehova ka hiaro anareo, anandratra ny tavany aminareo ny Jehova ka mindra fo aminareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehova ka hanome anareo fiadanana, amin'anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanamasina. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra natao izao, fahasoavan'Andriamanitra